Bonjour daholo. Hoentinay anareo androany anaraka ny direct ny conférence de presse misy World Madagascar raha amin'ny DS Family, DS Group sy CMM Comité de Miss Madagascar. Andao areo. Ireto avy ny partenaire anay ao anatin'izany. Ampec partenaire, Toratorio, FND Fashion, Shop Shoes, Yanko, Vatel, partenaire anay ihany koa i Balo, la rive ny partenaire officiel, ny signature, la résidence Ankeran, ni panneau décoration indienne, soit sous Réa Event. Oui, Canaro, Nitserani, Natona Salle Richarich. Dia ireny zavatra ireny zany zay cause tohanan'ilay misy iny raha lany iny any misy mody dia tonga eto tena misy mody dia manohana ny vision manapokireny izy zay fa manohana ny vision anao iny hoe za dia hanampona hoe kape ohatra na olona naveva ohatra dia tonga raha maresy lahatra dia firenetsika zany lany voalohany anatin'ilay beauté pour cause zay mahatonga anay manosika maka ny vavy inona beauté pour cause nao tsy tsara fotsiny fa mila manampy ny hafa dia inona le izy dia rehefa lanytsika raha ohatra mahazo voalohany dia tonga eto ilay firenena dia manampy an'iny cause iny zany hoe mamy vola zareo mety manampy zareo an'ilay cause tohanana zay zany tena hoe tsara tsy ina tena isan'ny mampiavaka ny misy Madagasikara officiel amin'izay misy rehetrarehetra hitantsika tsy hoe fifaninana tsara tarehy fotsiny le izy tsy zay fa hoe merci beaucoup. Tena tsara be le akanjo tao amin'ny fashion io akanjo. Dia izay no anisany hoe mahatonga ireo coach zay tena magnadanja be nalaina ireo dia araka teny Madame Virginia moa miezaka foana zay maka retour avy any aminareo hoe zao ndray mba inona ny azo anatsarana an'ilay fifaninanana rehefa milany eo moa misy tsika dia atsika rehetrarehetra moa iny fa tsy hoe anay ihany dia misaotra betsaka atsika rehetra. Ihany koa manana ny bikini bottom tsika izay miassuré ny ity événement ity. Dia isaorana manokana izara hôtel izay nandray an'ity événement conférence de presse androany ity satria raha tsy teo izara hôtel dia tsy totoza ity dia isaorana zareo nandray. Merci Angélica, coucou nareo. Ity Sparkula Event no andravaka ny lumière sy ny sono amin'ny 28 septembre amin'ny soirée finale efa afaka mividy billet nareo Canal Olympia ny toerana anaovana ny soirée finale. Canal Olympia Andotapenaka dia efa afaka mandefa impéron page anareo dia afaka miantso ihany koa apetraka eo amin'ny commentaire rehefa vidy direct ity numéro afahana mividy an'ilay billet. Navatsika coucou. Coucou. Coucou Patoura Koutmalal. Hello. Hello. Coucou.
felana. Dia mipetraka ao aminay misy monty la résidence dia manana karazana événement maromaro amin'io. Ankoatran'izay ny la résidence ihany koa dia manana ny chambre, ny fanaovana atelier, séminaire, ny resaka restaurant, misy ihany koa ny fety isan-karazany. Koa manasana hoe zany izay rehetrarehetra. Hello Letitia. Isika amin'ity taona 2024 ity satria maromaro ny zavatra hitantsika. Hello, Priane Lebilea, afaka anontanianao amin'ny page Angelica. Coucou Sarika Razava. Hello Christina, coucou Sarak. Amin'izao mandray fitenenana daholo ireo sponsor sponsorisé ny événement misy ao de Madagascar dia avy eo hifindra any amin'ny aty amin'ny Zara Hotel izay Christina. Coucou Tachana. Hello Felana. Oui, you Bob l'éponge à Ignaco. Oui, coucou fille, mandabe mintsy maman Sarah Johan. Salut Miange. I bikini bottom moa zao teny iza no manomana ny goûter atsika androany manomana ny pauvre. Partenaire les manos directs à tous maman Sarah. Surprise les manos directs coucou Peloti. Une fille pitirana tata moi ao amin'ny MP en page oui vidina reo dia mandefa MP en page dia efanay ao rehefa mividim-piaina reo dia alefa ny numéro sy ny anarana sy ny lieu de livraison afahanay manatitra anazy any aminareo. Coucou Tafitantso. Etsy aloha etsy ndratsasoko anareo indray le comité io akaiky mipapadiny io ny Madame Virginia. Coucou maman Sarah. Io io izy manja be any ambany Olivia. Coucou la famille, coucou Lala dia Madame Nisha compa du comité dia Madame Michous, Madame Manzato dia Ry Magui avy amin'ny bikini bottom. Bikini bottom sika moa zany bikini bottom koa zay antoka ny cocktail atsika manasantsika rehetra tsy fanandrana zany bikini bottom zany. Eto mpamaranana merci Tachana. Dia misaotra antsika rehetrarehetra nanatrika ny conférence de presse tongava ao amin'ny MP-reto fa efa kelikely ny dia sao nareo tsy mahazo nefana tena événement tsara be io événement misy zany dia tena ziogangeza be no hoentiny satria izy misy tena dia hoentikely nareo manao tour ato amin'ny rooftopny Zara Hotel en passant. Zara Hotel le toerana aty amin'ny rooftop tika dia reto aloha ny sakafony noman'ny bikini bottom ho an'ireo mpanao conférence ireo dia ety amin'ny Zara Hotel izao ny vue aty ohatra ny any an-dafy
très très beau. Coucou Slouf. Dia izao misy an'ity ohatran'ny jardin terrasse kely ity eto dia ao ambadika espace afaka anaovana show na mariage. Coucou Mine. Dia izao ny fond global. Dia manasa anareo mijifa ny billet aza misalasala mandeha FMP ao amin'ny page ny DS groupe na DS family dia livrena any aminareo. Oui, mahafinaritra be ny toerana Tafitan-Tsoa. Coucou les mascottes. Coucou Bob. Coucou Maggie. Daholo ny support compagnie partenaire rehetrarehetra dia tonga eo amin'ny séance anaovana ny fanontaniana zao ny mpanao kasety. Dia andeha kotsika ao. Oui. Monjy an'ilay fanontaniana mpanao kasety tsika zao. Fitrandatinaka efapolo voalohany foana ny Madagasikara. Inona zany tena ampy Madagasikara tsy mety matafiotra an'izay filaharana. Oui, coucou Kéoun, Bob l'éponge, juste à Tsara mariana fa 170 fonditateur-tany raha tafiditra 40 Madagasikara tena efa lafatra efa tena tsara zay daholo ny mpanao kasety nasaina. Dia ity anilako tia papatiny. Hanao andao andramana izy avy eo. Inona ilay zavatra tokony ho hatsaraina nefa ny anatin'ilay izy. Ny zavatra anisany hatsaraina dia fanazaina teo teboka anankitelo aloha zany satria amena note daholo ny zavatra rehetrarehetra atao anty. Madame Micha zany membre ny comité Miss Madagascar. Zany hoe ilay styliste mahay an'ilay ankizy ampanaovy ny akanjo dia mahay zany inona mety amin'iny. Zay zao efa anankiray. Faharoa ny fanatsarana natao ihany koa dia ny pendant zareo Coucou Olivia. Pendant une semaine atao ao ilay karazana challenge zay isany misy zany hoe efa eo zany izy dia efa miomana hoe misy an'ny misy beauté pour cause ao zay fantatra moa misy any koa ny challenge sport ao be dia be. Oui, Bokos be papatiny. Coucou Tachanane tena. Fahaizamiaina sy fahatena reto coach zay atao mihinany broche misy anay reto dia matianina kokoa amin'ny personne physique zay ngambany azo filazana azy à l'intérieur. Iny anefa ny zavatra tena mipony any misy monde dia zareo manana traikefany amin'izay mba ahafana mamolavolany misy vao lafatra izy. Coucou Mina. Miambiny Coucou Olivia, osy papatiny. Tsy dia volo loatra malany amin'ny misy anankiray tsy haiko korotana kely ny volona ny lamina be ny volona tsy izay mais qui elle est zay no m'intéressé amin'ny misy monde fa tsy hoe bory volony na tsisy volo izy tamin'ny 4 ans passé zay misy C'est zany critère hidirana misy monde. Donc zany tiako tenena antsika rehetra tsisy idirana volo Coucou Mina. satria le misy tamin'ny 2019 zao dia 1m65 fotsiny zany critère rehetrarehetra zany mba ahafahantsika malagasy zany tsy tena tokony lavalava kokoa nalainareo tokony izao Coucou Mirassou. mais qui elle est au fond
dia tena manampy be mihitsy ry zareo aka baositsika ato mamola volana le hoe kely exactement ao tsika tsara anapiko kely azaekeitra zay angambany Merci Kati. Oui, tsara be mihitsy mamono sara androany. manjavatonga misy dia tonga any izany hoe manomboka zao tsika anao an'le élection Coucou Angèle. mampatonga hoe 29 au 28 any amin'ny villa 23 au 28 any amin'ny villa dia tena hoe hiaina an'le challenge rehetrarehetra izany hoe dia efa manomboka mahazo poa Madagasikara ao anatin'ny Oui, mamtiny io. zay no mampatonga hoe ampiananena matanjaka dia babena Coucou dia tous. sisy mantsy rehefa olany tonga ny 28 septembre dia anao asaso izy hitety faritra izy be dabe ny zavatra ataony dia anamafisako ny teninisa teo hoe tsy voatery ny atsara tare ivelany satria mantsy ny Zao zany a. Zao ny zavatra ataony zareo ato voalohany présente eto ny organisateur sy ny comité dia reto ambanireto indray ireo ny partenaire rehetra mandritra ny événement misy World Madagascar tia amin'ity page dia azo adino ny fotoanantsika azo adino ny fidibe amin'ny 28 septembre manomboka amin'ny enina ao amin'ny canal Olympia efa disponible ao amin'ny page ny DS Group sy DS Family ny millier. Izany hoe zay zavatra ataontsika rehetra zany dia mifanto daholo ny point efa misy point daholo zany siko ny Madagasikara tiana tenenina dia hoe 50% ataova tia aminay karakara 50% vanilendisy tsy mionina fotsiny zany hoe natsaka ny vela fa le anatinao vonona venao latrika an'izany fifaninana an'izany ary mbola amafisina trano zany hoe nasiana ny cote satria ahafahana tena hoe miencadre tanteraka na ara-fizika na ara-moraly anay misy teto amintsika izy foana nandritran'izay fetotoana maromaro hatramin'izy mbola teraka hatramin'ny andehanana any fa tonga ny fotoana andehanana any amin'ny soarta dia manao hoe miova environnement mihitsy izy dia ohatry ny ahoana ny atrehany an'izay misy olona ohatra hoe zatra izy mifampasaka dia izay mampatonga hoe manahoana mentalité anao hiatrika an'izay zavatra izay savatsara venao vonona ve ilay olona hitondra hoe za malagasy ny amoakany malagasy fanazavana ny sport Madagasikara zany tena azavana ny mpanangazety io mimi coucou Vanessa dia mandritran'izay aloha endrika anareo manao tour azo misalasala nareo mandeha ny commande nabianareo satria efa kely dia kely ny place misy izay efa disponible amin'izao efa tena vidy sisa dia azo misalasala raha ohatra ny hoe misy commande setaentana amin'le misy World Madagascar coucou ataontsika dona kely pauvre ohatrao zany ny vue aty amin'ny Zara Hotel dia misotra ny Zara Hotel foantsika nandray ny conférence de presse ny Miss World Madagascar Ankoatran'izay nipiko kely ale izy hoe tsy voakarakara le hoe tsy voakarakara mety izy zany misy mikarakara makiazy
rehetrarehetra vola fa rehefa tonga any izy dia iza zany nanao an'izay izay anisany dia fanofanana omena azy ay karakara tena na mitady hoe na mivoly izy ihany no manao izay mahamanja azy izay zany taty hoe tsy voakarakara izay kosa isolona satria tsy izay re izy fa tsy izy karakara izy Coucou Milena. samy manao izay mahamanja azy dia izy tonga eo dia aty izy anisany izay Asitsika andao andramana kely ihany fa tsisy tsy dina dia tsara dia izao zany any zavatra karakarain'ny bikini bottom nomany bikini bottom ho an'ny partenaire sy ny sponsor tena mihamema be mihitsy tena tsara be mihitsy aveo ampisehoanay amin'ny tantarainay ny tsirony raha hihinana aminareo ihany ny fampahadiana sy maman Sara zao ny zavatra nomanin zareo reo ny ekipan'ny bikini bottom reto ny ekipan'ny BS Group izay karakara sy nanomana an'ity événement ity mihaja solo fo miso sitrana jiaby tonga eo amin'ny séance photo an'ireo partenaire sy sponsor rehetrarehetra miaraka amin'ny comité eto vao tena hitantsika amin'izay hoe ohatrany ahoana ny paoziny papady tiana sy maman Sara. Coucou madame Virginia. Coucou daholo maka sary vetivety izay dia raisinay nareo reo zany ny membre ny comité izay tsara sy mitarika ny Miss World Madagascar amin'ity andiany fahasivy ity efa fahasivy zao ny Miss World Madagascar amin'ity 2024 ity dia inotsika fa tafiditra amin'ny fahafolo maneran-tany ny Miss World Madagascar. Manasantsika rehetra zany ho any amin'ny hiditra amin'ny cocktail dia ho avy amintsika eo aza misy miala fa ho avy amintsika eo Sara io coucou maman Sara. Merci lasa aloha ataoko patanana kely isorana be da be sy zay na ampiseho enlève nareo ny conférence de presse atsika hoentiko amin'izay zany nareo manao tour sy présentation Nisha Nisha moa zany no ina moa vice-présidente any Miss Madagascar kompatanana avy amin'ny ekipan'ny DS Family rehetrarehetra Kofina final amin'ny 28 septembre ao amin'ny canal Olympia ny billet dia efa disponible ao amin'ny page ny DS Group page ny DS Family koa dia ny page ny Miss Madagascar officiel vonjovonjo eo fa voafetra ny toerana dia atreto aloha zany efa misasaka ny billet dia sorana be da be zay efa nanjifa dia zay mbola tsy nanjifa dia asaina Talandro dia Vanessa
anao kokoa kely ny Vanessa Tsiga, Marina fa Vanessa dia ambassadrice ny Maveline Madagascar Kopatanana. Merci beaucoup. Dia ohatrohatran'izao zany aty amin'ny conférence de presse anontany ihany aloha kokoa felana ny sponsor officiel reo daholo zany ny sponsor ny Miss World Madagascar dia mazava ho azy fa satria nareo zanak'Estina ao amin'ny DS Family dia ampiainanareo direct maromaro zay amin'ny herinandro dia mandeha ao amin'ny Dreaming TV ny daily life an'zareo ohatran'le télé-réalité reny zany fa daily life ny anarany isaky ny amin'ny 12 atoandro sy amin'ny 7 hariva isan'andro ao amin'ny Dreaming. Dia kopatanana ho an'ny Toratorio nenay moa zany direct sakafo rehetrarehetra tsy maintsy ho ataonay daholo amin'ny fotoana io dia misaotra ny équipe-ny Toratorio. Dia ao amin'ny la résidence kely zany ny hôtel andray an'zareo sy atao amin'ny Zara Hotel. Dia ato daholo moa zany ny équipe rehetrarehetra ameko fitenenana kely angamba ny équipe ny signature coucou daholo nareo solitena ny équipe ny signature zay sponsor officiel ny mise en beauté rehetra ny Miss Madagascar. Coucou daholo, merci beaucoup Laetitia. Dia akoatran'izay ny canal Olympia le izy dia isorana ny bikini bottom zay ato aloha zany tsika manana ny soa créa event zay anao ny décoration amin'ny finale tataraiko anareo daholo ny partenaire rehetra misy ny Balou zay amea lo ho an'ireo mystique ato misy ny Vatel le Cyrano dia anisany hôtel andray any Miss Madagascar koa any anatin'ny art de la table dia ny shoes shop no iantoka ny kiraron'zareo atsika manana ny FND Fashion zay mampiakanjo sy ampiakanjona pendant les séjours dia misy ny Toratorio premier jour zany zareo zao any amin'ny Toratorio misakafo amenay avant-goût foana nareo dia ohatran'izao le bikini bottom miaraka amin'ny mascotte-ny eo tamena eo misy an'zareo coucou tsara be hono ny akanjo, merci beaucoup toutes. Hello. Dia zareo zany no mame sakafo eto ohatran'izao dia merci. Dia ohatran'izao ny ato misy ny Sparkula event dia tiany DS Prod no manao couverture intégrale ny séjour ray manontolo dia ao anatiny ny 110-20 coucou daholo 110-20 no mikarakara an'le événement 110-20 moa zany équipe ao amin'ny DS Group ihany dia farany Antonia Rakoto no mampiakanjo ny tenako amin'ny finale dia zay kopatanana ho an'ny équipe ato zao solofo équipe logistique misy ny sitraka asehoko anareo daholo zany misy équipe be matsy ao ambadika zao rehetra zao fa sodinareo mahita an'le organisation hoe petrapetraka fa misy équipe zany marobe derrière dia reto zareo avy ao amin'ny bikini bottom manao kopatanana kely ny gérant any bikini bottom afaka mandroso dia alohany andravan'zareo reto sakafony bikini bottom reto dia asehoko anareo le cocktail zao zany ny cocktail ho antsika ato mba ho andramana be miaraka amin'ny bikini bottom reo da ho andramana tonga dia omeko ny anjaranareo amin'izay nareo mba maharaka sy mahita inona koa fantaninao reo dia sarana be da be moa zany ny l'équipe rehetrarehetra dia aza adino manaraka juimine zany manomboka amin'ny latsinainy amin'ny 12 atoandro sy amin'ny 7 hariva
dia ny billet limité vitsy ny billet satria amin'ny canal Olympia dia mazaka 296 personnes. Ankoatran'izay manana partenaire anankiray koa tsika fa ho azavaintsika eo amin'ny latsinainy indray ohatrany ahoana ny fiarahantsika amin'ny siatra.com izay isaorana fa izy no manao any régie amin'ny finale. Kopatanana ho an'ny Mino sy Olivia Mino sy Olivia ao anatin'ny équipe-ny DS Group. Zay dia sakafo daholo ny olona alefatsy any aloha fanontaniana kokoa tena zay voahiboka zay ny marketing scomanio taloha tena nampalahelo kely. Merci Vony tena hiezaka tena hoe anao maximum voaray daholo ny fanatsaranareo rehetrarehetra. Zay moa zany ny avantage ny hoe anatina marketing sy communication no ny organisateur tamin'ity dia tena hiezaka anao communication à fond zany tsika. Saorana koa ny mpanao gazety rehetra izay voro maro be androany tena hoe voro maro be dia resaka midina tsika aloha fa misy prise en charge tsy particular event. Manahoana fikarakarana ahoana ny fihetsepo amin'izao faly be mandray anjara partenaire ny Miss World Madagascar dia manateny izay fa mety tsara indrindra amin'ny resaka effet spéciaux amin'io andro io dia efa manomakomana be tsy ny équipe be anareo zay. Merci. Ho hitanareo moa zany fa ny Sparkular Event no manao any effet spéciaux rehetrarehetra tena hoe niezaka zany zay papadina ahoana fihetsepo amin'izao zay raikitra amin'izay tia ny action dia nay zany teo amin'ny préparation efa nisy foana ihany fa eto amin'izay le hoe fanatanterahana zavatra nomaniny efa semaine maromaro zay dia mbola mamerina fisaorana za zany touché be amin'ny partenaire nanao confiance anay tamin'ity nitoroaka ity fa ataontsika mipoka be io tena hoe ataontsika milay be mbola tsy nisy ohatr'izany kokoa mbola tsy nisy ohatr'izany misy Madagascar 2024 zany tsy mbola nisy fa amin'ity le izy tena asandratsika misy World Madagascar 2024 dia ankoatran'izay ampianinay ny tena hoe fiainany misy nareo ankoatran'le daily life mandeha amin'ny Dreamina dia andeha ao amin'ny pageny DS Group ihany koa dia azadiny manjifa amin'ny bière reto satria any amin'le finale tena événement ngeza be tena efa nampananteny teo ny Sparkular Event ohatr'izany dia tena manjifa ny bière fa c'est un événement nefa raté. Zay angambany en globalité ho anareo izay manontany hoe taiza ty akanjoko ty tao amin'ny event fashion zany mampiakanjona pendant un séjour dia Antony Arakoto mampiakanjona amin'ny finale dia mahafinaritra moa zany tena hoe misy tsy matsiary sakafo tsony rehefa ohatran'izao satria sy mebisevy dia ohatran'izao zany ny basha mariana fa mbola misy partenaire maromaro tsy tafiditra satria tena be da be ny partenaire izay anampy ny Miss Madagascar. Mariana moa fa alao tsy tapaka fa mandeha laiva ny finale jerentsika eo fa izy communiqué foana isan'andro dia alao tsy tapaka ny page ny DS Group dia zay ny billet firy sisy izao efa misasaka latsaka kely ondray papa aloha nandondramana be ty efa misasaka ny billet dia mila mailamailaka tsika ao anatin'ny fividianana ny billet sao dia 10 dia 10 place merci ny tiavana rahatolo dia zay angambany hoela zay no moaingana hoentina kely atao anaty ndahoandramana nareo ndahoandramana avec bikini bottom iaina ahoana ny fikarakarana ahoana fihetsepoan'ny bikini amin'izao faly be ok dia reto zany zareo afaka ataonareo calinge zareo le eo atamena anatin'le food truck
dia za zany tena avy eo mihinany lolo rehefa avy eo fa meko an'zareo ny anjarako ahoana fihetsem-po madame Maggie fondatrice ny Bikini Bottom. Merci beaucoup des troupes natoky dia mino fa mbola zao ihany ihany mbola PDP satria tena olona tsotra izy mivady sady manana vision mifanampy mifamelona amin'ny orinasa malagasy dia merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Maggie. Dia zay zany drasa aloha reto bon appétit daholo nareo dia andao andramana foana e tsy sakafo angay silofo mihaja sy mina zafady reto zany ay sitraka rehefa avy eo sitraka mihaja sy mina no anisan'ny équipany 120 zay manao any organisation ray manontolo manahoana ny fihetsem-po amin'izao fotoan'izao. tena faly be anisan'ny tafiditra anatin'izany hoe stafna misy moa Madagasikara zany dia zay tena hoe faly bonheur be mihitsy asa tsara dia mirary soa be anareo ato moa zany feno mascotte tena hoe feno mascotte ny trano rasa soako anareo trano zao zany mascotte dia zay moa zany ahoana re zany faly vokiny hafaliana. Zay angambany raha misy fanontaniana reo dia alefatsy any aloha anao kopatanana kely tsika ny madame Yena tsara be hono ny pause ao amin'ny FND Fashion. Bon appétit Vanessa. Dia afaka manaraka ny page-ny Vanessa koa nareo amin'ny alarobia ho avy izao omeko avongo kely nareo amin'ny larobia ao amin'ny La City ici challenge top model dia tena hoe hafa mihitsy zany manaraka ny fiainan'zareo isan'andro dia alors tsy tapaka ny pejy fahatantarana ny programme sana marina zany sao dia asiana spoil kely fa tsafina inona le programme le fasary en globalité zany le izy amin'ny 23 ny tonga misy eny amin'ny La City ny arrivéan'zareo fitora maraina dia miala eo dia andeha ho any amin'ny toerana izay atrenona any amin'ny la résidence ankerana dia akoatran'izay ao no isin'ny festivité rehetra dia andeha sakafo eny analakely eny zareo sur aloha fa tsy horatenareo zareo rehefa tonga eto satria isy mihitsiny ny ohatrany karazana cortège kely zany zay rahanay Eramias, en fait efa misy voiture ouvreuse zany miaraka amin'ny équipany Picla automobile voiture électrique rehetra zany no mitondra ny miss sy ny staff rehetra amin'ny fotoana io dia tena hoe na ny tomobile ampiasainary écologique miendrika ny atao hoe misy World Madagascar isorana be tabe ny équipany Inviso dia ao anatiny koa misy taona zao ny miss anarany Kourtigeny tena hoe efa hitanao hoe voaka zany ny logo sy ny partenaire rehetra dia hotetezina daholo ny ankabeazany isorana be tabe à peu près ohatr'izay zany le izy dia ifezivezena dia tsara be ho ny maquillage tezana nanao anazy i Joyce Fifi no nanao ny maquillage koa androany bisou be Fifi alefa sainy aloha ary nyfanontaniana andrasy vakitsika prix an'le billet 150 000 l'ariary 150 000 l'ariary ny billet ao amin'ny Canal Olympia efa misasaka izy 296 personnes ihany ny zakany dia hello
izy efa misy zany solution à part aoriana rehefa lany daholo zany billet dia jerentsika eo hoe ohatrany ahoana indray ny fandaminana satria ny setra.com no manao ny régie amin'ny final fa ny équipany DS Prod no manao ny ina moa séjour ny zareo isan'andro ny daily life ny zareo zany. Oui, afaka makao page feny fiderana dia tonga dia ao no manjifa ny billet na page ny DS Family na page ny DS Group na page ny Miss Madagascar satria ireo zany dia manao co-organisation anatin'ilay izy dia ray ihany ny source-an'ilay izy avy eo dia tsy faoten'izao satria ny place dia voafetra ihany araka ny teneniko. Coucou Juré, coucou daholo coucou zay mbola tsy vita coucou sady miverina mamaky any ambony mba sy ho elaela hono maman Sara tiany be nareo so ty maman hito maman Sara dia zay angamba ny oela zay no aingana zay moa zany niaina iaraka amin'ny Miss mandritra ny herinandro dia ho hitanareo spécial Miss World Madagascar zany DS Family amin'ny herinandro iny zay papa yes misy olona fantatra hello izy zany fantatro izy zany dia voaray daholo ny ina moa fanatsaranareo zay indrindra no ina moa zany ny comité zany tena hoe mba mihaino fanatsaranareo hatramin'izay dia zay nampatonga ny hoe nakina tamin'ny DS Group ny organisation dia mifantoka kokoa anaty fitsarana ny dia sady ao anatin'le professionnalisme zany le izy tena hoe événement le izy dia tena hoe zavatra hipoka be ho an'ny Madagascar toatena ho an'ny misaotra antsika rehetrarehetra dia misakafo daholo moa zany ny olona tsy andeha ho alaiko tsirairay daholo angamba fa bon appétit daholo afaka manome noty amin'ny bikini nareo manome retour dia mpanaovana indao andramana daholo zany ny presse rehetrarehetra androany saorana ny bikini bottom dia ohatrohatran'izay ato moa zany ny équipany coach dia za zany androany en tant que présidente du jury ny Miss World Madagascar zay vetivety aloha alaiko ty sakafony sy lofo ty zao zany le burger version cocktail ny bikini bottom. Coucou tsy mafana be ve ao anatiny ao dia isorana koa ny Impec moa zany zay anisany partenaire ny Miss World Madagascar amin'ity reo no hitanareo ny bannière fa mbola misy maromaro moa zany hita any amin'ny fahita lavitra any dia alaiko papadina fa nalainy teo alaiko hoe ohatrany ahoana ny paoziny papa zao zany ny paoziny papadina izy nampiakanjo papadina androany nampiakanjon'andro zany dia ny tenako amotana atao amin'ny amotana no tsy faiko ny akanjoko androany sotra ny amotana production sa amotana sitraka sisany sitraka ke va azy teo isorana be dabe moa zany sitraka nampanao direct anareo teo kokoa sitraka dia zao ny ndao andramana ato miaraka amin'ny jus dia reto ny tolkiwalkia ny équipe ny DS Group satria moa zany tsy moramora ny karakara manao zavatra dia ny billet moa zany efa disponible daholo billet pour final reto zany zareo asiko patipatiny kely zafady Olivia ty zany ny billet final Miss World Madagascar dia tongava manjifa ny paiement atao mobile monnaie daholo ny ankabeazany livré ny billet anareo personnellement zay papa amaranana direct angamba antsika gogoso ny papadina merci Tachana tena misaotra efa fandrozy Tachana tena zay zany hoe tsy dia bogoso matetika la fandro zany la zany bogoso mahafinaritra be
Merci beaucoup. Et ahoana moa fiteny papa? Dia andao andrahona foana e. zavatra kely sokona zay vao tena hoe andao andramana. Bon appétit daholo.